fantatry fa Andriamanitra no ampiteny eto androany. Fantatry fa ny fanan'Andriamanitra no ampiteny fa za dia tsy manakambara amintsika. Hainao ry Andriamanitra raha io. Nokanokatra masom-panana izy rehetra tonga eto. Tombo masonao. Teninao. Fanily ny tongotray manazava ny lalaka lenay. Jesosy milanao ane Israely. Milanao fa ny teninao no manadio anay. Diovy amin'ny teninao izay ry Andriamanitra raha io. Mitenena araka ny fombanao fa mihaino ny mpanomponao. Misaotra tompo. Misaotra ny amin'ny teninao sahady izay. Alleluia. Amen. Ny afatra izay mistika eto androany dia ny voasoratra ato anatin'ny bokin'ny Isaia. Isaia toko 9 dia vakiana ny nomokany 1 dia mijanona eo amin'ny 9 sika. Izao raha mivaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny taona nahafatesan'ny Hozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerinerina ary ny ebanebany akanjony na feno ny deboly. Misy serafima nitsangana teo amboniny samy manana elatra 9 avy. Ny 2 nanarina ny tavany, ny 2 nanarina ny tongony ary ny 2 nanidinany. Ary nanangatra ny feony izy ka nifamaly hoe masina, masina, masina Jehovah Tompo, tompony maro, eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Dia ny orooro ny fanambaniny tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano. Dia hoy izao, lozako, maty aho fa lehilahy maloto molotra sady ato amin'ny firenena maloto molotra no itoerako. Fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitany maso. Dia nanidina nanantonay ny serafima anankiray nitondra vainafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tantra avy teo amin'ny alitara. Ary nateny ny vavako izany ka hoy izy, indro efa nipeka tamin'ny molotra io ka dia afaka ny elokao ary voavela ny fahotanao. Amen. Izay teny izay no akatsika lohahevitra androany izay hoe momba ny fibebahana sy ny famela-keloka. Izay zany no lohahevitra belabelaritsika eto androany, ny fibebahana sy ny famela-keloka. Isaia mpaminany no voalaza eto tamin'ny fotoana izay nanantsoan'Andriamanitra azy aminany tamin'ny fotoana izay nitondrany Hozia. Hozia dia mpanjaka izay nanjaka teo amin'ny Joda. Ka tamin'ny fotoana izay nahafaten'ny Hozia dia nahita n'Andriamanitra Isaia, zany hoe nisokatra ny lanitra ka nahita n'Andriamanitra izy. Tao anatin'izay anefany rehefa nahita n'Andriamanitra izy dia natsiaro tena hoe tena mpanota, tena tsy miendrika. Izao ny voninahitra Andriamanitra. Natsiaro tena nanota izy ary niaiky ny fahotany. Niaiky ny fahotany izy dia Andriamanitra kosa lehibe fitiavana sy be famindrampo naniraka ny anjeliny nitondra izay vainafo izay, nitondra izay vainafo teny an-tanany izay nalainy teo amin'ny alitara dia napetany tamin'ny molotra Isaia izany ka hoy izy hoe satria niaiky ny fahotanao ianao dia voavela ny elokao. Halleluia. Andriamanitra dia nahary ny zanak'olombelona mitovy endrika taminy. Ary anisany ny olombelona no zavaboarin'Andriamanitra izay tena hoe nanakaiky azy indrindra satria nohariny mitovy endrika taminy. Ny fieriteen'Andriamanitra mihitsy zany namorona n'olombelona satria dia voalaza ny Genesis 1:7 n'Andriamanitra nahary atsika hitovy endrika taminy. Mba hahafahantsika mifanerasera aminy, mba hahafahantsika mifandray aminy tsy manana komplekse amin'ny fanatriany. Ary izay mihitsy nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama, mifanerasera tamin'ny Adama izy satria Adama no olombelona voalohany no harian'Andriamanitra. Toy ny zanaka sy ny ray aman-dreny mifanerasera tsy misy tahotra, tsy misy henatra. Ao anatin'izay anefa dia tafiditra tamin'ny olombelona ny fahotana satria nandingana ny biby napetrak'Andriamanitra izy ireo. Tao anatin'ny voankazo maro be izay nomen'Andriamanitra hanjakao ireo, hanareo ireo, hiadano ireo. Fa nisy anankiray kosa notenenin'Andriamanitra ity anankiray ity aza kitihana ity. Ny olombelona tamin'izany fotoana izany dia Adama sy Eva izany nandingana izay tenin'Andriamanitra izay atafiditra ny fahotana.
ary tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona lasa menamenatra rehefa mihaona amin'Andriamanitra, lasa mahatsiaro tena hoe miavaka amin'Andriamanitra. Ilay olombelona izay noharian'Andriamanitra mitovy endrika aminy, lasa menamenatra rehefa nitsehan'Andriamanitra ka niavina. Ao anatin'izay anefa dia alahelo Andriamanitra, ary tamin'ny alahelo ny tenenan'Andriamanitra satria vovoka ianao ary vovoka ny verenana. Andriamanitra ilay faly tamin'ny olombelona hoe tena hoe nohariako ny olombelona mitovy endrika aminy. Voatery tsy maintsy nitery. Ohatra ilay tena hoe azo antoka mihitsy tamin'ny alahelo ny tenenan'Andriamanitra hoe manomboka izao vovoka ny nanambarina anao dia vovoka ihany koa ny verenana. Noho ny vokatry ny fahotana. Noho ny vokatry ny fahotan'olombelona dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Andriamanitra nefany be famindrampo izy, ary izay mihitsy ny natiran'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana, ary ny famindrampony dia manerina ary tsy manapataperana izany. Nitady hevitra trany izy mba hiavana n'olombelona aminazy, fa tsy hoe voadino mandrakizay ny olombelona. Ka tamin'izay indrindra dia izy ihany no nanafy lamba, nanafy ny henatra ireo azambe dia Adama sy Eva izany. Tafasaraka tamin'Andriamanitra Adama sy Eva, kanefa kosa mbola nanana izay endrik'Andriamanitra izay, satria noharian'Andriamanitra mitovy endrika taminy izy. Toy izany isika. Ohatra n'ireny tomobile ireny, ohatra hoe misy tomobile accidenté dia miova ny endriny fa mbola tomobile ihany izy. Ka toy izany ny olombelona noharian'Andriamanitra mitovy endrika aminy, kanefa kosa efa nidéformé satria efa nanandrina ny fahotana. Andriamanitra dia tsy mitsahatra mandrakariva mitady hevitra ahoana ny fomba anatona ny olombelona amiko, satria izy efa maloto ka tsy afaka manantona intsony, satria masina loatra izao Andriamanitra izao. Araka ny teny izay nivakiantsika teo hoe ny anjelany an-tany dia miara-miakoky eo anatrehany ka miteny manao hoe masina masina. Satana kosa nefa dia namatitra antsika anatin'izay, satria Andriamanitra tsy afaka ny fanerasera tamintsika intsony. Hitan'Andriamanitra ny fahorian'olombelona. Tsy hitan'izay atao ataoko ahoana reto zanako reto, ataoko ahoana inona ny fomba anatonako azy, hitako ny fijaliana. Andrevoziny Satana izy, kaptifa, voafatotra. Tsy nitraza Andriamanitra nitady hevitra hoe ahoana indray ny fomba hiavanana amintsika. Ary any amin'ny bokin'ny Levitikosy, Levitikosy 20:12, Andriamanitra dia niteny tamin'ny Mosesy hoe rehefa manao fanatitra no ny ody izy ireo dia nasain'Andriamanitra maka vainafo eo amin'ny altara ihany koa izy hoentina manatona n'Andriamanitra. Ka ity vainafo voalaza ity dia efa taratry Jesosy sahady izany. Satria tsy hazo famela-keloka isika raha tsy amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Efa taratry Jesosy sahady izay vainafo izay. Andao angevaka itsika Levitikosy 9:40. Ndao samy mamaky ny Baibolitsika itsika. Levitikosy 9:40. Eto amin'ny 12 itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia aka vainafo eran'ny fitondranafo avy amin'ny altara eo anatrehany Jehova izy, ary didikazo manokofona voatorotoro madinika eran-tanandroa ka hoety miditra eo anatiny efitra lamba. Rehefa hanao izay vavaka fanavotana momba ny fahotana izay mitosorona dia nasain'Andriamanitra mitondra izay vainafo izay izy. Izay no manambara ny prezensin'i Jesosy Kristy tompo. Satria Andriamanitra ho iaho dia nitady hevitra trany ahoana ny fomba hiavanako indray amin'ireto olombelona izay nohariako mitovy endrika amiko. Dia nifadika tamiko ary izy ireo dia tiako satria zanako. Tamin'izay indrindra no nametrahan'Andriamanitra ny lalàna. Tao anatin'ny lalàna dia misy ny rehefa manota izany ireo zanak'Israely dia manao fanatitra noho ny ota izy ireo mitondra ilay zanak'ondry sy misy kilema hoentina eo anatrehan'Andriamanitra dia ny mpisorona moa no manao fanavotana tamin'izany. Ary hitantsika tamin'izay fa Andriamanitra izany dia tsy mitsahatra mihitsy manantona antsika. Ary tamin'ny voalohany ange rehefa nanota i Adama tonga dia niantso Andriamanitra ry Adama aiza ianao?
Izany hoe Andriamanitra mihitsy hatramin'ny voalohany efa mitady antsika ry mpanota aiza ianao, ry mpanota miverena amiko fa ity aho. Androantsika dia hiditra amin'ny fibebahana tahaka ny Isaia teto raha nahita n'Andriamanitra izy fanena tamin'Andriamanitra dia nasehon'Andriamanitra mivantana mihitsy taminy namela ny elokao satria naniraka ny anjeliny izy nikasika ny molotra n'izay mpianoloto ka hoy izy efa nikasika ny molotra ao ity dia voavela ny elokao. Halleluja, halleluja. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela izany. Mahatoky sy marina tsara loatra Andriamanitra. Tsy mahafoy atsika izy ary izay natonga ny Davida niteny eny amin'ny Salamy 9 hoe inona moa ny olona no amanginao azy. Fa hoy Davida hoe raha mijery ny asan'ny tananao ny lanta izay noharianao fa inona ny olombelona no ahatsiarovana azy fa efa noharianao ambany kely n'Andriamanitra. Izany hoe noharian'Andriamanitra ambany kely ny fotsiny isika. Amin'ny zavatra voary rehetra noharian'Andriamanitra dia ny olombelona no nohariana ambany kely ny fotsiny. Satria tian'Andriamanitra isika, tsy tena hoe mahalala isika, tsy ho ny overy isika. Fa noho ny hoe ny fahotana izay nataony ireo razambe dia Damaseva izany. Raha ohatra izany tsy nisy taranaka Damaseva dia nifarana tamin'izy ireo ihany ilay taranaka nanota, kanefa kosa isika izay hoe nateraka taty aoriana izany dia tao anatin'izay fahotana izay satria mbola manana an'izay hoe nilovana tamin'ny razambe izay. Fa Jesosy Kristy Tompo kosa ilay tonga tetỳ ambony tany dia izy no nanesitra antsika tamin'izany araka ny voasoratra hoe lehilahy iray no nidira ny fahotana tetỳ ambony tany ary lehilahy iray ihany koa no anafana izany. Halleluja. Androan'ny Tompo dia mbola tia-patsiahy atsika foana fa ny fibebahana irery ihany ny fahaizantsika miaiky ny fahotantsika, ny fahaizantsika manetry tena ka miaiky ny fahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra, izay ihany no lakile azahoantsika izay famela-keloka izay. Oriana isan'andro ny teny ny fibebahana, ny fibebahana, ny fibebahana dia ny fialana ny fahotana. Miaiky ny fahotanao ianao dia miala amin'izay avy eo, fa tsy hoe akory ambaran'Andriamanitra fotsiny izy mifona aminao Andriamanitra fa nanao an'izao, avy eo mbola iny ihany atao mifona aminao Andriamanitra fa nanao izao. Tsika ingena dia tsy miteny raha fantany fa nanao an'izany tsika inona ilay moa ny anambarana anazy iny. Fa mibebaka mifona aminy dia miala teraka amin'izay, mangataka hery aminy mba hialana amin'izay. Izay no atao fibebahana ary izay no angatan'Andriamanitra amintsika. Rehefa manana an Jesosy isika dia tsy andevo ny ota intsony. Satria Jesosy dia naharesy ny fahafatesana, naharesy ny fahotana, naharesy ny izany rehetra izany. Tsy nahitana ota izy na ny kely aza. Raha mangataka fibebahana isika amin'ny anaran'i Jesosy dia mamela antsika Andriamanitra. Fotoana andinian-tena izao. Nahazo an'ity teny ity dia mbola mieritreritra kely ihany mbola tokony misy zavatra hodiovina izany amintsika. Halleluja. Araka ny voalazako teny amin'ny hoe ny taratry ny Jesosy Kristy Tompo sahady ilay vainafo izay napetak'Andriamanitra teny amin'ny molotra Isaia ka nilazany manao hoe satria nikasika amin'ny molotra ao ity dia voavela ny elokao. Andriamanitra indraindray dia mampiseho zavatra parfizika mihitsy izany mba ahafahantsika mino hoe misy izany zavatra izany. Tahaka ny tamin'ny seho tamin'ny Isaia ary toy izany koa tahaka ny amin'ny Saul de Tarse rehefa andeha anenjika ireo mpino tany Damaskosy izy dia nifanena tamin'i Jesosy sy ny voninany ka nakarapoka tamin'ny tany izy ary nitenen'i Jesosy taminazy izao ilay Jesosy izay enjehinao. Tao anatin'izay dia nasehon'i Jesosy tamin'ny jamba ianao ka tsy mahita ny fahamarinana ary tonga dia jamba tanteraka mihitsy masina izany hoe niseho fizika mihitsy ilay izy. Hoe jamba ny ianao Saoly, ianao mieritreritra fa manompo an'Andriamanitra ianao manenjika an'ireto kristianina izay ondriko reto fa jamba ianao ary jamba tao anatin'izay izy, anatin'ny 3 andro izy tsy mihinan-kanina fa ny fadihany
mivavaka nangataka famindrapo tamin'Andriamanitra ary nandefa ny mpanompo ny Jesosy mandehana ry anana azy fa i Saoly izay amin'ny toerana ohatr'izao misy azy ametrao tanana izy dia ahiratra indray ary rehefa nametrany azy tanana izy dia nilatsaka ny kilatro ny teny amin'ny masony izany hoe misy io fizika mihitsy ilay famela-keloka nataon'Andriamanitra taminy. Ohatran'izay ihany koa izaho sy ianao rehefa mieky ny fahotantsika isika dia hitanao mihitsy misy poa miala aminao rehefa beo tena afaka an'izay ohatrany misy enina tapaka mihitsy izany rehefa tsika mieky ny fahotantsika na dia tsy hita maso azy fa amin'ny tontolon'ny fanahy dia tena tsapa izany misy poa miala izany maivana izany. Ao ny teny hoe izay manafina ny fahotany ihany no tsy ambinina fa izay mitsotra fa manaiky ala amin'izany no mahazo fanefana. Halleluia. Na dia noharian'Andriamanitra mitovy endrika aminy aza isika na dia nataony ambony ny zavaboary rehetra aza ka noho ny fahotana ihany tafasaraka antsika tamin'Andriamanitra ka raha mbola milona ao anatin'ny fahotana isika dia tsy mba hita ny tavan'Andriamanitra. Aoka tsy eritreritra hoe Andriamanitra be famindrapoka dia mamela heloka foana eny to mamela heloka tokoa izy kanefa ny tsarovy fa nitonga dia niteny manao hoe raha misy pentipentina isika dia tsy mba hahita an'Andriamanitra. Tsy mba hahita an'Andriamanitra isika raha misy pentipentina. Amafisiko ihany ilay tenako teny am-boalohany ilay mizaka hoe amin'ny anaran'i Jesosy no ahazahoana famela-keloka. Na rehefa vakintsika ny teny izay manambara izany atao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 10. Sakafo ny Baibolinao ry rahavavy sy ranata. Asan'ny Apôstôly toko 10 eny andininy 7 no vakintsika. Izao raha mivaky ny teny. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no ahazahoan'izay rehetra mino azy famela-keloka. Dia izy eto dia manambara Jesosy. I Jesosy rery ihany no voalaza tany amin'ny voalohany fa anarany no ahazahoana famela-keloka. Tsy amin'ny anaran'ny pastera, tsy amin'ny anaran'ny mopera, tsy amin'ny anaran'ny karazam-piangonana, tsy amin'ny anaran'ny profeta. I Jesosy rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany no ahazahoana famela-keloka. Fa sao dia mieritreritsika fa nikonfeseko ngety ilay fahotaka fa nikonfeseko tany amin'ny ray amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany no ahazahoantsika famela-keloka. Izay mahatonga ny ten'Andriamanitra mbola manamafy izay ankehitriny hoe izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no ahazahoana izay rehetra mino azy famela-keloka. Izany hoe raha mino isika fa miaiky ny fahotantsika satria fantatsika fa Andriamanitra dia mahita ny zavatra ataontsika io na dia tsy miteny aminy aza isika. Raha mino isika hoe tahaka ny nataon'ny Isaia mpaminany izay miteny manao hoe lozako fa tsy mihetsika ny hita ny voninahitra ao Andriamanitra. Enganeka tsy amin'ny andro farany eo anatry ny fitsarana tsika voajiako iny hoe zaho mieritreritra madio ihany ty akanjoko ty, zaho mieritreritra fotsy ihany ty akanjoko ty, ka ohatr'izao ny lokony rehefa tena mahita akanjo fotsy ny aty tao mavomavo, ny aty tao manjabozabo. Indray mantsy rehefa tena iny manaova akanjo fotsy dia samy manao akanjo fotsy daholo kanefa ny sasany efa tsy nisasana anatin'ny 4 andro angambany dia lasa tsy fotsy mangarangara tsony. Eto ny teny soatra masina dia mbola mampatsiahy aisy ianao fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo rery ihany no ahazahoana famela-keloka. Ary mbola mafisina izany teny izany atao amin'ny Asan'ny Apôstôly ihany. Asan'ny Apôstôly indray toko 17. Asan'ny Apôstôly toko 17 dia ny andininy 7:30 sy 20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ao aminy no anamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny heloka rehetra izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny alalan'i Mosesy. Kotandremo fandrao hiantra izay voalaza eo amin'ny mpaminany hoe safady izaho nareo mpamotsy fotsy dia gaga ka levona fa izaho manao asa amin'ny andronareo dia azy izay tsy inoanareo akory na dia hisy laza aminareo aza. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany no ahazahoana famela-keloka. Mafisy ny tenin'Andriamanitra izany. Izy no anarana ambony ny anarana rehetra. Tsy
Tsika rehefa manantona n'Andriamanitra dia tsy mijery ny fahotantsika izy, tsy miteny koa ianao tena impossible ny melana ny koa fa ianao fa namono olona, ianao fa nanaratsy indray ihany, ianao fa zao tsy mijery izay lanja ny fahotana vitanao izy fa mijery ny sorona izay nataon'i Jesosy Kristy tompony ny amin'izay. Satria Jesosy ilay avoka izay mbola mifona ho antsika mandraka ankehitriny. Izao Jesosy Kristy tompo ilay modely faratapony ho antsika. Tonga tety ambonin'ny tany izy tsy mba nahitana fahotana akory kanefa niditra tamin'izay batisan'ny fibebahana izay izy. Ary rehefa vita izay dia izay vao afaka nanao ny asany izany ohatra ny Isaiah mpaminany ihany koa. Tsy niazakazaka nanao ny asa aloha izy fa nibebaka izy, nibiovy ny fantsompanahany rehetra. Izay izy vao nanao ny asan'Andriamanitra amin'izay. Isika indraindray fitahany devoly amin'ilay fomba fiteny hoe ka olombelona ihany tsy tanteraka ka zaho nefa ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe aoko tanteraka ianareo satria tanteraka Jehovah Andriamanitra reo. Aoko masina ianareo satria masina Jehovah Andriamanitra reo. Andriamanitra tsy mangataka amintsika zavatra tsy ho vitantsika izany. Matoa izy miteny aoka ho masina ianareo, didy ingely izany. Ny tenin'Andriamanitra rehetra dia didy akatoavina avokoa fa tsy ny didy folo ihany ny didy. Fa rehefa teny mivoaka amin'ny vavan'Andriamanitra dia didy avokoa izany. Ka nahoana ary Andriamanitra no miteny antsika hoe aoka ho masina ianareo. Ary izay indrindra no nandefasany ny fanahy masina ao anatsika. Ilay fanahy masina izay voalaza any amin'ny Jona 4:20 manao hoe izy no ampiaiky ianao ny fahotana. Izany hoe fanahy masina dia mandefa soa ny dalarina foana raha sendra solafaka atsika. Marina fa tsy tanteraka hoe amaha-olombelona atsika araka ny voalaza teo hoe ny razambentsika ny nanota napity izay fahotana izay ary tena odikodian'ny fahotana ity tany ilalovantsika ity fantatr'Andriamanitra izany. Fa raha Jesosy Kristy tompona atohitra izany dia mazava ho azy fa tohitra atsika ihany koa izany. Satria ny rano Jesosy no omena atsika ary ny velona ao anatsika Jesosy Kristy. Ary ho izy tsy hamela anareo kamboky aho. Kanefa nahy masina io dia mampatsiahy atsika io raha sendra misy zavatra eritreretintsika hoe motra miapanga ny hafa ianao tonga dia ianao mihitsy ilay son'ny dalarina manaraka hoe tsy mety zany. Fa mahatonga atsika hoe tsy maheno an'ilay feo fanahy masina satria etofena foana izy vao miteny dia manamary tena atsika satria izao ne ary ilay velam-pantsika alefa ny devoly manao hoe olombelona ihany ny teny. Ilay olombelona no arian'Andriamanitra izay mitovy endrika. Fantatr'Andriamanitra izany. Aoka atsika tsy hamary tena koa hitady olombelona ihany ny teny. Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny aoka ho masina ianareo ary raha tsy manam-pamasinana dia tsy afaka hita amin'ny tombo. Ny fibebahana dia fiekena ny fahotana ary fialana amin'izany. Ary rehefa mibebaka isika dia aoka mba tena hoe ilay zavatra na diso anao dia hoe nampatsiahy eo fanahy masina anao mihitsy no entina hibebahana eo anatreh'Andriamanitra fa aza atao vagy fotsiny satria mihinatra na koa hoe ndraindray na ny fahotana atsika ary mihinatra atsika na ampatsiahy hoe zavy dia navita an'izany dia moa dia mifona aminao Andriamanitra fa diso taminao. Aleo tonga dia précision amin'Andriamanitra mihitsy Andriamanitra nanao an'izao na dia tsy nifantany ity zavatra azotsika fiainan'Andriamanitra nge fa précision amin'Andriamanitra mihitsy fa aza atao parivagy fotsiny. Izao no nataoko Andriamanitra mifona aminao fa mifona aminao Andriamanitra tsy hamerina izany tsony mifona mamelany elo ianao. Na itsika aza mirehefa vehivavy moa anatin'izay raha manatona atsika mivaditsika ohatra hoe mikipabilize amin'ny zavatra nataony izy ataontsika hoe mety mijangajanga izy na koa hoe nandany ny vola karamany izy dia manenina an'izay izy dia manantona dia mifona aminao sheria. Eo ianao fa mahalalala ihany misy zavatra tsy normal any dia tia fantatra ny atsipiriany mihitsy ianao. Ary sanatria moa hoe diso izy ka tsy hoe tafiaraka tamin'ny olona tany tianao fantatra amin'ny anaran'ilay vehivavy mihitsy aza anamikoviana ny sinjany zavatra izany ianao miaraka taminazy izy ny anarana izy mipetraka tsika ho fantatra andetay mihitsy hoe izy tanana tao mivaditsika. Ray koa Andriamanitra tena confession andetay aminazy mihitsy diso taminao Andriamanitra nanao sola azy amin'izay ianao avy eo satria miala ilay voa satria fantatrao fa Andriamanitra dia voalaza any amin'ny Salamo 63 hoe ny famindram-pony dia tahaka ny fahalehiben'ny lanitra amin'izany ary tsy tsaroana intsony ny fahotantsika rehefa miaiky izany isika fa toy ny fanalavitry ny andrefana amin'ny atsinanana ny fanadininy izany fa raha toka tsy hibebahantsika izany na koa hoe kamoflentsika fotsiny eo antanin'Andriamanitra atsika amin'ny andro farany.
eo amizay tsika zay voatsiara kay misy tasy miakanjo mpanahako ay misy tasy kay tsy fotsy be ohatra ny ravavy tsy fotsy be kay naty ohatra mavomavo izao fotoana izao andinitsika tena hoy teny amin'ny Korintana voalohany toko 10 dinio ny tenanareo amitoetra amin'ny finoana ianareo raha tsy olona nolavina ka izao senao dia tsy olona nolavina izao senao dia tsy olona nolavina izao senao dia zanak'Andriamanitra ary tsy milomano anatin'ny fahotana tsy misy fa ny kristianina izay mbola hoe alezy miaina ao anatin'ny fahotana dia mbola tsy mifanina tamin'i Jesosy izany na koa efa zatra mikamofle an'ilay feo fanahy masina izay mibitika amin'ny tsy mety izao tsy mety izao ny fanahy masina nge tsy hiala aminao izy satria voalaza hoe tsy andao anao izy mandrapataperon'izao tontolo izao fa kosa dia malahelo izy satria tsy hanona ny feony fotoana izao andinitsika tena mandraka rehefa tsy hoe koa fahazarana foana ny mifona fa tena hoe fataro mihitsy hoe za ve mbola alezy miainao anatin'ny fahotana za ve mbola ahoana ny fahatsapako manota aho moa ve misy feo mibi eniko le feo mibi ka ny anaty koa